tsy misy fiarahamonina mirindra eto Madagasikara raha tsy misy ny firaisan-kina amin'ny samy malagasy. Ny firaisan-kina no hery, ny tao-trano tsy vita raha tsy fanankonana. Samy Gasy, fandaharana vokariny CFG Madagascar toana maso amerikanina. Miandrandra filaminana ny malagasy indrindra amin'izao wakatoky ny fahatsiarovana ny niverena ny fahaleovanteny izao. Mbola afaka mananteny izany ve ny malagasy? Mbola afaka miaina izany fiarahamonina mirindra izany ve ny malagasy na dia eo ary ireo mahaberehana ny maro amin'izay fitadiavana isan'andro? Inona ireo fepetra ahafahana miaina izany fiarahamonina mirindra izany? Fomba fijerina tangalamena iray avy amin'iny faritra Tsinanan'iny no andravaka ny Samy Gasy mandray vahiny anio. Ampafantatra anao pisbuilder misa 3 randriany manana Mangala Antananarivo, randria malala Bonhomme Élysée avy ao Toliara, landy Soambola Amélie avy ao Antsiranana ihany koa ny Samy Gasy anio. Miezaka ny fandray aminao mpiaino tsy tapaka izahay eto amin'ny Samy Gasy mialohan'ny sarahantsika dia isy fanontaniana tolotra ao anao mpiaino. Tsara marihana fa izay mandray anjara matetika amin'izay famaliana fanontaniana izay dia azo loka rehefa tonga ny fotoana izarana izany. Noro Rawely Arsan sy Fetra Rakotondrasoava no miaraka aminao. Salama daholo sika rehetra izay manaraka ny fandarana Samy Gasy anio. Tonga soa tompoko. Samy Gasy, ny vaovao. Ny volana aprily lasa teo no andiany voalohany tamin'ny fiofanana nomena ireo pisbuilder 920 mianadahy avy amin'ny faritany enina eto Madagasikara. Nomena azy ny fitaovana rehetra, ny fototra haingana tongavana amin'izany hoe pisbuilder izany, na hoe olom-pirenena mirotsaka ny sitrapo ametraka ny filaminana atongavana amin'izany fiarahamonina mirindra milamina izany. Amin'ity herinandro ity, izany hoe ny 12, 13, 14 jona indray no anaraka ny andiany faharoa amin'izany fiofanana izany izy 920 mianadahy ireo. Pisbuilder misa 3 arak'izay efa voalaza teo am-piandohana noro no ho fantaritsika amin'ny tianio ity. Vehivavy iray monina ao amin'ny renivohitry Diana no ampahafantarina anao voalohany amin'ny tianio ity, landy Soambola Amélie io. Mpampianatra amin'ny ambaratonga ambony, mpikambana amina fiarahamonim-pirenena, renim-pianakaviana ilandy Soambola Amélie, iray amin'ireo solotena nantsiranana voafidy hiatrika ny fiofanana ho tonga pisbuilder Ramatoa Amélie. Antsoatarby no ny fandraisana tamin'ny voalohany, na dia voazay ary no fampiresaka taminy dia toy ireny olona efa mifandray ely ireny tamin'ny ekipany Samy Gasy Ramatoa mpampianatra. Allô? 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 Madame Landy Soambola Amélie ve io azafady? Eny tompoko, izy indrindra ty tompo. Any Antsiranana ianao mipetraka? Any? Any Diego? Eny tompo. Aiza hoe izany Diego? Antrano-bozika tompoko. Ay. Antrano-bozika na ery Grand-Pavois. Ay, mangingina mihitsy zao any Antsiranana amin'izao sa manakory? Mangingina ka, Mamay be. Iza ke azoko zazafady. Avy ety amin'ny tetika asa Samy Gasy ihany ka. Eny tompo. Ianao moa mahafantatra ilay tetika asa Samy Gasy? Eny tompo. Le nanaovako demande de formation continue ve? Zany. Dia manao ina ilay tetika asa Samy Gasy? Le mampagnano formation iny. Ay, izy mihitsy. Dia manahoana ny fanantenanao zao amin'iny? Manao tena mitafiditra ka. Zany. Fa mety hitondra inona ho an'ny Diego zao raha ohatra manao an'izay formation izay ianao? Maro be ny disadisa mety ho hitaky dia za moa miandraikitra miditra amin'ny andraikitra maromaro. Dia mba afaka mitondra vahaolana amin'ireny raha ohatra ka mahazo formation, mampamaromaro le expérience zany. Inona daholo zany zao izay disadisa be dia be any aminareo an'izany? Na disadisa amin'ny ankizy, na amin'ny jeune, na amin'ny lehibe ny société civile tsotra, na amin'ny mpanano politika azo resana ihany mantsy izy ireny. Ia, dia inona zany zao no tianao olazaiko mihoatra amin'iny formation iny? Hoe handray anjara ianao sa tsy handray anjara? Inona no tianao olazaiko? Le formation zany tena ilaiko dia ilaiko satria afaka miampaka amin'ny presque classe d'âge n'olo jiaby mantsy anazy satria miditra amin'ny andraikitra maromaro. Tena ilaiko be le izy
fa mpitombo ny fahalalako izy de antreka any amin'ny vahoaka. Ie, de zao ary landy sombola Amelia. Eny to. Lazaiko le vaovao. Eny to. Amin'ny 6 7 8 avril le formation, anisan'ny mandray anjara ianao zany. Tadio fa 70 ny dossier fa anisan'ny solotena nantsirana nandray anjara amin'izay formation izay ianao. Eny to. Ya, nakoronareo zany tafitra ny antsiranana de ianao anisan'ny anankiray. D'accord. Ya. De vehivavy le farosa lehilahy. Hitanao izy rehefa amin'ny 6-7 avril le. Fa tsy tianao gara lehilahy. Sa maninona izy raha vehivavy? Zay olona afaka miara-monina amin'olona rehetrarehetra le. Ie. Betsaka madame de mahazo confirmation par email ve? Alefanay par email, ianao manana adresse mail tsara be mihitsy ty. Ndao ary tsisy fanontaniana. Konsortana amin'ny fatokisa. Sy folo mahery ireo nandefa antota taratasy hanao fangatahana andray anjara amin'ny fiofanana ho tonga peace builder. Izany hoe ireo ny safidy ny anaraka ny formation continue tamin'ny tetikasa Samy Gasy izany. 420 amin'ireo no voaray. Iray amin'izany Randriamanana Mangalahy mipetraka eto Antananarivo fito amby 20 taona. Amin'izao fotoan'izao zany miasa amin'ny ministère de l'agriculture, responsable na protection animale. Fa teo aloha teo nanao volontaire des Nations Unies tany Atuliara. Ianao zany zao anisany hoe mandray anjara amin'ny tsy fiofanana olona tonga ataontsika hoe peace builder zany. Ilaina ve zany amin'izao raha Madagascar? Ho ana manokana zany tena zava-dehibe ilay izy satria araka le expérience zanetraka efa azoko tamin'ny volontaire des Nations Unies ana dia nisehatra mihitsy zany ny asako hoe amin'ny resaka fametrahana fandriampahalemana. Dia amin'ny mahatanora ny tena moa dia raha ny sihitsiny raha hoe mandray andraikitra mitaona ny tanora namana ametraka an'izay fandriampahalemana izay ary mba ho tanora modely zany ny tena antony andresako anjara amin'ity peace builder ny SFCCT. Tanora modely, voalazainy koa le hoe peace builder. Raha omena fahefana ary zao Mangalahy anokana paikady ametrahana izay fandriampahalemana izay to Madagasikara dia milaza hoe asa mivaingana anankitelo. Raha ohatra hoe omena anazy paikady le fahefana izay dia za moa mitantana tanora dia ngamba ny eo amin'ny lafiny mahatanora azy zany no ametrahako le andraikitra le asa zany. Zany hoe tanora namako zany no entaniko omeko izarako fahalalana zany satria za mahazo an'ity formation ity dia ireo indray zany no mpitarika isam-pokotany na isaky ny sehatra misy andry zareo hitarika ny hafa amin'ilay toetra modely zany mampitarika anay sy mpametraka le fandriampahalemana eto amin'ny firenetsika. Dia zany hoe resaka dialogue entre jeunes zany no tena ho ataoko ary koa resaka dialogue social eo anivon'ny fiarahamonina izay no ho ataoko. Afaka tohizan'ny Mangalahy ity hevitra anankiray ity hoe tsy misy fandriampahalemana raha? Tsy misy fandriampahalemana raha tsy misy fifampiretsahana. Randria malala bonhomme Élysée indray no ampahafantarina anao manaraka. Tahaka ny randria no manana Mangalahy teo dia mpitarika tanora ihany koa bonhomme, anarana iantsona sy alalany maro azy io. Mety hitondra inona ho an'ny renivohitry ny faritra Atsimo andrefana ary ny fandraisan'ny bonhomme manjara amin'ilay fiofanana ho peace builder? Anaranao moa azafady? Randria malala bonhomme Élysée, bonhomme no fiantsoa. Bonhomme avy aiza dia inona ny ataon'ny bonhomme amin'ny andavanandro? Zaho avy any Toliara dia mpitantana fikambanana sady mpanao gazety amin'ny télévision Sotalily. Aiza ho Toliara no misy ny fonenan'ny bonhomme? Any Mahavatsy 1 zany amin'izao. Tany Tsinengia tamin'ny tamin'ny volana febroary ny farany petraka ta Tsinengia. Dia raha resantsika ny ao Mahavatsy inona no mampiavaka ny bonhomme amin'ireo tanora namana ao Mahavatsy ao? Zany hoe ny vezo zany no mponina ao Mahavatsy dia ny mampiavaka ahy amin'ireo mponinareo mandeha manjony ny mponina fa zaho amin'ny maha mpitantana fikambanana sy mahampanao gazety zay
dia mifanerasera mifandray amin'olona sy mandeha miasa en tant que mpanao gazety sy miara-miaina amin'le tanora ananeviny fikambanana manao asa zay tanterany fikambanana. Miofana ho peace builder na olona mpanorona ny fandriam-pahalema ny bonhomme amin'izao fotoana izao, mbola ilaina ve zany fananana izany peace builder zany ho an'ny Madagasikara amintsika amin'ny teny izao? Eka, amin'ny vanim-potoana iainantsika zao ma somary mbola ao anatin'ny fotoan-tsarotra Madagasikara satria vao nialan'ny crise teo dia maro ny zavatra tsy tomombana nandritran'izay dia ny peace builder amin'ny resaka fandriam-pahalemana sy ny filaminana dia ilaina satria agnisan'ny manentana sy manabe ny olona mba hiaina ao anatin'ny filaminana zay sy hiaina ao anatin'ny fandriam-pahalemana dia ilaina zany izy amin'izao fotoana izao. Maheno vaovao foana hoe misy tsy fandriam-pahalemana any atsimo bonhomme. Raha ohatra ka notaniako ary ianao hoe milazao hoe asa telo mivaingana ametrahana izay fandriam-pahalemana izay raha ho an'ny faritra atsimo iny? Eka, araka ny fahitako azy aloha tena olana any zany eo le resaka tsy fantrana, le resaka fantrana azafady, dia eo le resaka tsy fampitokisana eo amin'ny samby tompona andraikitra sy ny vahoaka sy misy zany zay resaka raha zay ka ny asa tena mivaingana tokony hoe hamafisina zany mba hialana amin'izay fandriam-pahalemana zay. Voalohany aloha mila mangarahara ny fomba fitantanana eo amin'le tompona andraikitra mba ahafahan'ny vahoaka manana afaka miantoka hoe izao ny zavatra ataonay, izao ny zavatra ataon'ny le mpitondra fanjakana dia afaka miara-miasa. Dia manoloana an'izay koa zany ny zavatra tokony hoe azo atao koa fanabeazana zany mila hamafisina mba samy hahalala ny andraikitry ny avy zany tsirairay na ny vahoaka na ny mpitondra na ny mpanao gazety na ny société civile satria samy tsy misy zany zay mety mahalala angamba fa tsy manatanteraka ny andraikitry ny tandrefy azy. Dia ireo ray aman-dreny koa zany satria amin'izay mampiavaka ny faritra antsimo manana an'izay hoe olobe an-tanà zay tokony joro amin'ny maha ray aman-dreny azy hamaha ny olana sy hanabe ihany koa ny ponina any amin'ny faritra antsimo andrefanay. Farany bonhomme asaiko toizany bonhomme indray ty fehizanteny iray ty hoe tsy misy fandriam-pahalemana raha tsy misy fandriam-pahalemana raha tsy misy ny filaminana, miankina amin'ny filaminana mantsy ny fandriam-pahalemana. Taorian'ny fifanana ny volana jona teo dia ny zara ho vondrona 5 izy enina amby 20 mianadahy. Tetika samy misa 5 ihany koa no ny volavolain'ny vondrona tsirairay. Samy manana ny anarany ireo vondrona ireo. I Amélie zao dia ao anatin'ny vondrona mandrava sarotra, i Mangala kosa dia ao anatin'ny GSM ary i bonhomme dia ao anatin'ny vondrona fanjiry. Mbola misy ihany koa nory ny vondrona pisy sy aina vao ka ho antsika mpiaino dia tsy dio ary ny tranokala ny tetikasa Samy Gasy ny www.samgasy.mg. Azonareo tsidiana ihany koa ny page Facebook ny tetikasa Samy Gasy raha te amantatra misimisy kokoa ny vondrona sy ny tetikasa izay ataony isika mpiaino. Samy Gasy iray tanàna ray vina miara-dio amin'ny fandriam-pahalema. Samy Gasy Samy Gasy Lara ny fandraisana 032 32 032 30. Tsara mariana fa maimaim-pona ny fandefasana SMS amin'ny laharana 032 32 032 30. Raha manan-kambara amin'ny fandarana Samy Gasy ianao fa anaraka ny zanam-pandarana Samy Gasy mandray vahiny indray sika fetra. Ahoana ary no anorenana fiarahamonina mirindra eto Madagasikara. Lohahevitra ifampiresahana amin'ny tangalamena Zakarias Patrick io ao anatin'ny zanam-pandarana Samy Gasy mandray vahiny. Samy Gasy mandray vahiny mandroso tompoko. Arak'izay voalaza teo dia ny tangalamena Zakarias Patrick no raisin'ny Samy Gasy anio. Salama tompoko. Manahoana tompoko. Fiarahamonina mirindra tonga dia fanontaniana amin'ny ankapobeny ity hoe miaina izany ve ny malagasy amin'izao fotoana izao araka ny hevitra ao? Amin'ny ankapobeny aloha tsy miaina an'izay intsony ny malagasy fa zany hoe tsy mitovy zany ny degré an'izay
toko fahazotsika rehetrarehetra zany hoe degré zany a manerana ny Madagasikara zany hoe hafahafa kokoa ny fiarahamonina aty ambanivohitra amin'izay misy anay a mirindra kokoa noho ny antanàn-dehibe amin'ny renivohitra sy ny renivoham-paritany rehetrarehetra sy ny tanan-dehibe. Raha miainga amin'ny hoe sotoavina malagasy tsika, inona ilay endrika fiarahamonina mirindra zany tokony hiainana izany malagasy zany? Ny malagasy manana ny maizy azy satria ny malagasy a fiaviana be da be avy any ivelany samy hafa, avy any Azia, avy any Afrika, reny Moyen-Orient reny fokom-pirenena rehetrarehetra reny a samy nanaja ny fizokiana sy ny fihavanana zay ny lovainy malagasy. Zay zany a no eo amin'ny kolotsaina malagasy ny tena zava-dehibe ny fifanajana indrindrandrindra ny fihavanana, ary zay fifanajana zay a de fifanajana eo amin'ny zokiolona. Ny zokiolona tsy maintsy ajaina foana ny ray aman-dreny, ny taranaka manaja ny ray aman-dreny. Nefa zay zavatra zay a raha dinihana azafady amin'ny teny baiko mutuelle ihany zay zavatra zay a, zany hoe misy fifanakalozana fa tsy hoe didy-jadona akory. Zay le sotoavina malagasy. Ary ny fihavanana le nolazaiko teo a malalaka be eo amin'ny malagasy a, ny fihavanana eo amin'ny fianakaviana aloha, ny fianakaviana malagasy ngeza be indrindrandrindra, fa ny havana eo amin'ny malagasy a ny ray tanàna mpihavana, ny mpifanolobodirindrina mpihavana, ary mbola misy ara ny fihavanana amin'ny alalan'ny fatidra, ny fihavanana amin'ny alalan'ny ziva ohatra, be da be zany ny endriky ny fihavanana eto Madagasikara. Zay zavatra rehetrarehetra zay no atao hoe sotoavina malagasy, io no mampirindra ny fiarahamonina malagasy. Efa nitenena ianao hoe tsy miaina an'izay intsony ny malagasy amin'izao fotoana izao. Misy ifandraisany ve zany mikorotana tanteraka izay rindrana fiarahamonina malagasy izay efa niainana hatramin'izay zay amin'izao tsika miteny izao, dia inona no mety nahatonga an'izay? Azadino fa ankoatran'ireo kolotsaina malagasy ireo dia nisy ny fidiran'ny civilisation tandrefana tamin'ny alalan'ny fanjanahantany teto Madagasikara. Rehefa nahazo amin'ny fahaleovan-tenitsika dia mbola nandova an'io fotom-pisainana vahiny io. Amin'izao fotoana nefany a fanjakana republikanina no manjaka eto Madagasikara, nefa fantatsika ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena satria tsy mipetraka ny atao hoe tany-tandalàna. Rehefa tsy mipetraka ny tany-tandalàna dia lasa manaonao foana ny fiarahamonina. Zany hoe raha azoko tsara, le sotoavina malagasy ve zany tsy nandray an'ilay ataontsika hoe sotoavina vahiny izay tonga teto amintsika taorian'ny fanjanahantany? Zany hoe nandray. Zay mihitsy ny mahatonga amin'ny teny hoe misy karazana métissage, fifangaroana zany. Lasa safiotra zany a ny zavatra iainan'ny malagasy amin'izao fotoana. Io fiainan'ny malagasy lasa safiotra io a tokony feheziny lalàna, nefa zany a lasa tsy mipetraka ny lalàna velona, dia lasa manao ny ataony daholo ny rehetrarehetra. Ny tanora moa amin'izao fotoana araka n'ilay sotoavina ny resahana teo a, tsy mipetraka tsony ny fanajana ny ray aman-dreny, tsy misy tsony ny atao hoe olom-pady. Ny halatra moa iarahantsika mahita eny an-tsary rehetrarehetra eny, na ny vary vokatra amin'ny alina voatery miambina ianao a angalarin'ny olona ny vanila, iarahantsika malala mivony olona be da be gasika n'izay zavatra zay a. Ny ao an-tanàna nefa ny alatrombo moa tsy fankahitana. Ny ao an-tanàna nefa ny miaina amina sotoavina anankiray ngeza be izay olazaiko eto le hoe dina. Nefa ny dina io a tratra n'le kolikoly avolenta, na tsy avolenta akory raha fa kolikoly manomboka eo amin'ny mpitandro ny filaminana eo an-tanàna, ny gendarmerie na ny polisy, miakatra zany hatrany amin'ny fitsarana, miakatra zany any amin'ny tanatohatra ambonimbon'izay. Dia izay zavatra zay a lasa mampikorontana ny fiarahamonina malagasy. Tsisy tsony ny fanajana, tsisy ny fandriam-pahalemana, rava tanteraka mihitsy ny fandriam-pahalemana sy ny rindran'ny mpiarahamonina malagasy. Nasa leva tena miaka ny tombony fotsy kipotsika mbola tsy afapela
fotsy vo mena satria misosona lava penako ona no mena satria misosa lava na de eo ary avozona fotsy sy reo kotifetsy mitsaza fotsy ny fahorimba voaka fa niazy mipozina mibotsy matoto tamonosona mandigny matetika many fotsy mandinika noary malahoary botsy na le pirenena tsy misy miboty fotsy nizy favaratra vo misy manatitra boty fotsy androanika andramo potaka vady ny akanjo fotsy belosany amibotaka atondroa ambofoakaty fotsy nazany na zany de tsy fotsy ora tontolo lakatsanangana saina fotsy ora fitiavako angasikara mitombo fatsy mena mitsy kasaka mia azandra sore fotsy mena maitsy azandra troa atsanga koa mendrana pirenena tsola 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 io de io vovosikatry oao anatin'ireo faritra mena hoavy sahatany iratsy mena amita manteny efanakatry hoe ny atao milazo anevony zao reheky zao raha araka nytombatomba ndrenika zizma tamena tsy reratra herim-poverimena ny eto aleo vakivilany anefita toy zay maty olo malaina avy lehilahy hitady avara-patana ho amin-dranohatra karazany mena maso andoka kamina faritra maina samvoana miampimava molotra ny valoporisanjato fa makitry miambosikena ny tompony tsy mahambena maso tompony ombitereny lavo sotrony amin'ny antsambotavo manitsy abolamena tsy mahita ny ilaina ny andavanandro sia fotsy vomena marefony teo karena avy any amin'ny nosy maitso lamakany amin'ny nosy mena sia ety ampopirenena raha masamato mena lambolamo finosa lamba mena azandra troa atsanga koa mendrana pirenena tsola 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 satria le volamena nampanovo to zahna kera maitso vo maina ntenika natendrika ale nosy maitso tamile kobaka bavy vahoaka le fanisanandro nety miazakazaka maitso fona kabaka rombe folovola nisy ataona niasa maitso atry ny fitiavakely no totakely tsy mety mitsatry atramotro maitso analazalasa levo moderna anyamtany karana karatsy patsy anteviny efatsy anakana lalako ny vavampanatsatso hoe inona momba vita ansetolona anatensoaitso atretolody ambola maitso loko mifanatenako fatsy maitso odivetanyle raminatsakaiko sakalatsika na fafatesana matso no ataorako fa le latsa fanenena no ny antraitratso ny kiasatritsy nataoko hoany tambolevina natorako fa nataoko ny gasikara sisa retrakaitra azandra troa atsanga koa mendrana pirenena tsola 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 miofanao pis builder ianao a zany hoe mirotsaka tsitrapo amin'izay hoe fametrahana indrindra-piaramonina filaminana eny an-tanàna izay ao anatin'ny tetika Samy Gasy raha ho anao manokana fomba fijerinao ny hevitrao a inona no asam-bivaingana ary afaka tomboka avetrahany ao amin'izay hoe famerenana amin'ny laonina izay rindra-piaramonina malagasy tokony iainany malagasy zay ny azo anomborana an'izay a dia ny fifanantonana eo amin'ny rafi-piaramonina zay nentindrazana zay mbola misy hatramin'izao ao an-tanàna isaky ny eny ambanivohitra rehetrarehetra eto Madagasikara sy ny fanjakana mahefa ireo moa miaraka foana hatramin'izay miaraka foana amin'ny zavatra atao tsy misy projet vita ao an-tanàna raha tsy manatona olobe ny olobe miresaka amin'ny ankonana na ny ao an-tanàna zay zavatra zay a efa fomba fiasatra amin'izay fa kosa raha ny fanjakana misy zavatra tiany atao a dia miaino a ny rafi-piaramonina radrazana fa raha ny rafi-piaramonina radrazana misy zavatra tiana ho apetraka tsy miaino ny fanjakana zay rindra-piaramonina zay rafitra anankiroa zay mila mikambana zany hoe raha ny hevitro manokana sy ny hevitry ny maro a tsara raha ohatra ka institutionnalisena aloha ny rafi-piaramonina radrazana ary misy fifanantonana amin'ireo a dia misy zavatra anankiray a iarahana manapaka iarahana mametraka
samyresy lahatra ny rotonta hoe tiarany tokony ho apetraka entina andrindrana ny fiarahamonina eto Madagasikara fa zavatra mbola azo avotana ny fiarahamonina eto Madagasikara. Iny ary arak'izany a dia nitangalamena Zakariasy Patrika no ny vahiny a teto amin'ny Samy Gasy mandray vahiny androany. Misaotra anao tompoko a nandray anjara tamin'izay fanehoan-kevitra izay nandritra ny Samy Gasy. Samy Gasy iray tanàna ray vina miaradio amin'ny fandriam-pahalemana Samy Gasy Samy Gasy Lara ny fandraisana 032 32 032 30. Tapitreto indray ny fiarahana taminao androany. Raha malinanao ny fandarana dia alefaso SMS ny loha hevitra tianao resahana amin'ny fandarana Samy Gasy manaraka dia itiary ny fantaniana androany. Malinanao ve ny fandarana Samy Gasy? Valio SMS amin'ny larana 032 32 032 30 izay fantanian'izay. Santanirina sy liva soloasina no nikirakira ny lafin'ny teknika no Rawely Arson sy Fetra Rakotondrasoava teo amin'ny fanolorana. Ary Madagasikara kosa no nanohana ny fandaharana. Amin'ny herinandro indray ny fotoanantsika manaraka amin'ny ora toy izao eto amin'ny onjam-peo. Tsy ho erindray ary. Samy Gasy fandarana vokariny search for common ground Madagascar toana masovo amerikanina. Samy Gasy iray tanàna iray vina miaradio ho an'ny fandriam-pahalemana.